mahita ny rahapirenena amin'izao fotoana zao zay tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsy ireo zavatra atao forcé fotsiny dia io mena ny porte-parole ny fitenenana anazava aminareo tsara amin'ny tsy prie mihitsy hoe inona zatra resanay teo a dia inona resan'zareo fa na zareo koa aragaga dia zao zavatra mahazo anay isaky mandeha raha ny gendarmerie ohatry zao foana zay a zareo gendareo a dia milaza izy fa hoe lasa ny intimidation na menace eo hitany tsara le izy nametraka tamin'izareo a ny atao hoe mémorandum mikasika ny fifidianany izay karakarainy collectif ny Kandida maneho ny tsy fanarahana lalàna rehetrarehetra izay soniavo Madagasikara indrindra ireo charte rehetrarehetra internationaux dia mba hanairana azy ireo a tokony mba hitoizana izay hijanona Madagasikara ao anatin'ny tany tandalana izay ary ny aiky ry zareo a raha ndresaka taminay fa betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna fa mamporisika foana izy a na tokony isiny ny fanatonana sy ny fampiresahana samy malagasy a gedavana vahaolana ary zareo a dia vonina lalandavany amin'ny tanana amin'izay fampiresahana izay a raha misy ny fahavononana dia aminay candidat 12 a dia fa napetraka iny nanomboka fa 2 volana lasa zay ny hoe tokony fampidinitsika ina dia davana vahaolana ho an'ny Madagasikara satria rehefa tsy mifampidinika dia reny ny zava-misy a tsapatsika miaina amin'izao andro zao fantatsika tsara fa sarotra ny tondra firenena ao anatin'ny tsy filaminantsaina sy ny ataoko hoe fampitahorana sy ny tsy fanarahan-dalàna zay misy amintsika amin'ny teny zao isan'ny resanareo hoe mitonitona nefa nivelany ena hoe fotoana nata tsy feo mihitsy iny mety zao zay miteny zao koa izy ianao hoe tsy refeo miteny zay zao ny tolona ohatra ny tolona rehetrarehetra misy ny tolona endriny maro samihafa fa tsy hoe voatery hita masoana ary tsara tsy pihana amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa matoa raisin'ny olona ohatry zao ireo candidat dia mahatsapa zany izy ireo fa misy vahoaka malagasy marobe koa orinanay rehetrarehetra fa tsy hoe olon'olom-poana koa ireo anatiny eo ary ny tolona dia mandresy satria eno zany ny feon'ireo olona rehetrarehetra atao orinanay a enon'izao tontolo zao matoa raisiny ohatry zao tsy voatery nandray anay ne izy fa raisiny ary ny enony a ary fampizara hevitra tamin-jareo zay a dia efa fandresena lehibe zany ho an'ny vahoaka malagasy dia manentana antsika rehetrarehetra ihany a anio ny ezaka raha 12 zay tamin'ny voalohany a no teny tsy mety io lalàna io a tsy mety io fifidianana io a ka aminareo mba mahita kosa zao a misy ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra misy ny société civile misy ny syndicaliste misy ny olona maro samihafa samy milaza daholo hoe tsy ara-dalàna ary tsy mety a iny fifidianana teo iny a ary mety hiteraka korotana eto Madagasikara efa fandraisena lehibe nge zany ao anatin'ny tolony raha 12 nanomboka anazy a dia amanetsiny a matapitrisany avy eo a no mirahina tamin'izay foto-kevitra zay nanaiako ireo diplomate mazava ho avy izy manana ia amin'ny ho avy Madagasikara raha izao foana ny zavatra mitohy hoe ahoana ny fomba irahany miara-miasa amintsika raha fomba fitantanana ohatry zao foana ny misy eto Madagasikara dia anjarantsika malagasy a ny mandray fepetra mikasika an'izany a dia izay rehetrarehetra mijoro a ny andraisana fepetra miaraka mikasika an'izay